Vatsympana etny pasteur Ratovelo Roger. Ampifaliana ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay no andreany lohanay indray manoloana ny voninahitra sy ny fahamasinanao. Sotranao ny fona iray manontolo izay, raha notainao tamin'ny aliny, minotoro masomamy, no rovanao tamin'ny herin'ny ezina indrindra tamin'ny fahafatesana, dia ny foazonao indray zao maraina izao. Ary tsy velombelom-poana fa velona tra-pamonjena, ao anatin'ny tanjaka, ao anatin'ny hery, vonina anao ny asanao. Makasitraka kafe ny Jesosy, makately satria velona taka ny olona tsy mba nanota, taka ny olona tsy nanao ratsy nefa fantatrao miharihary ny ratsy vitanay teo anatrehanao. Ary zany indrindra no antony resakay eto anatrehanao ankehitriny hoe fona amin'ny lelam-paradire ny amin'izay rehetra faratsiana vitanay, na tamin'ny teny zany, na tamin'ny natao zany, indrindra tamin'ny heritreritra izay tena mamitaka anay ka manalavitra anay aminao. Androany Jesosy dia matoky anao zay fa niafatra izay ampitondrainao ampanomponao, ampitondrana hery lehibe azahoany manantona anao indray ankehitriny. Sotrany amin'reto mpanomponao izay nafohy fotoana, andre ny afatrao, vaingio ny isa-tokantrano, feno ny fanainao masina ny tsirairay, ary ataovy matsapa foana Jesosy fa tsy hamela anazy irery ianao eto ampabakivakina n'izao tontolo izao. Fa dia vory Satana izay mpandroba, mpangalatra ary mpandrava ny asanao Jesosy malalo, dia didina tsy anakery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Fa torana amin'ilay rahasoa zany ary atsipany amin'ny farimrehetra satria any sahaza azy, any mendrika azy, ary tsy manana anjara amin'reto zanak'Andriamanitra izay miaona aminao eto ankehitriny. Dia misaotra betsaka Jesosy eo, misaotra fanahy masonao. Aleloia, amen. Dia ampitombona amintsika mandrakariva ny heriavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mbola fahala ihany koa manonona ny fitahiany tompo ka natanterahany teny aminao hoe anio no tonga ato amin'ity tokantrano ity ny famonjena. Amen. Ny boky ny filazantsarany Matio, Matio toko fa 2:20 ka hatramin'ny 2:30 no vatsim-panahy ny tompo antsika androany. Matio toko fa 2:20 ka hatramin'ny 2:30. Rehefa hita teo vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoana kosa ny hevitrareo, ny lelana zanaka roalahy, dia nakeo amin'ny lamatoy izy ka nanao hoe anaka, andeha miasa any amin'ny tamboloboko anio. Dia namaly izy ka nanao hoe tsy andeha aho. Neno ny fafaka izany dia naneny izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany keo. Ary izy namaly ka nanao hoe andeha ao atompoko, kanjo tsy nandeha izy. Ka izy amin'ny izy mirahalahy no nanao ny sitrapony rainy, hoy izy ny lahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa ny alohanareo hoany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa jaona nakeo aminareo tamin'ny alalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa na dia efa nahita izany aza, dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy. Amen. Araka ny fahafantatsika loatra ry havana, dia amin'ny alalan'ny fanoharana no ampitain'i Jesosy ny fampianarany. Eto ary na dia efa nahita ny fahefan'i Jesosy aza ny olona sy ny tosorona, dia tsy mbola nino azy izy ireo. Nahita ny fahefan'i Jesosy tao an-tempoly, ny fanasitranana ny marary, ny toriteny izay nataony, hitany izany rehetra izany, nefa tsy nino an Jesosy ihany izy ireo. Ary zay no mahatonga an Jesosy anao an'ity fanoharana ity, ary ilazany hoe nisy lehilahy nanana zanaka roalahy. Hita taratra eto ry havana, fa
fa tafiditra ao anatin'izany zanakarola izany na ny mpamoretra na ny vehivavy janga na ny mpanotamaro. Tafiditra ao anatin'izany koa ny fariseo, ny mpanoran-dalàna, ny mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana zany, ary tafiditra ao anatin'izany fanoaran'izany koa isika kristianina amin'izao fotoana izao. Ny raha rainy tokoa mantsy ity lahatao mba hiasa any an-tanimbolobo, andanefa ndre matao, fa rehefa kelikely dia nanenina izy, nibebaka izy, ary dia lasa nandeha niasa ihany any an-tanimbolobo. Ny tiany ten'Andriamanitra ambarany amin'izany ry avy raha dia zao fatrapandamandritry ny fotoana maritra ilay lamatao, kanefa amin'ny fotoana anankiray dia nandiny tena izy, na tsy ary izy, niasany ten'Andriamanitra sy ny fanahin'Andriamanitra izy, ka dia nibebaka ary niala tamin'ny fandavana ary dia lasa nakany an-tamboloboka hanao ny asa na andrahana azy. Naniraka an'ilay faharoa indray kosa ity iray mpianakaviana ary dia inona no navaliny? Handeha ao tompoko kanjo sy nandeha nanatanteraka nihiraka izy. Mamitaka ny rainy, miatsara velatsy eo masony rainy, dia hoy Jesosy hoe iza no nanao sitrapony rainy? Ny lahy matoa. Mafaly an'Andriamanitra kokoa mantsy ry havana, ny mijery ny olona mandazy amin'ny voalohany, kanefa avy eo mibebaka tsy manenina ny amin'ny fahotany ka manao sitrapony. Fa mampirehatra ny fahatezeran'Andriamanitra kosa ny mahita ny mpiatsara velatsy, mahita izay olona manaiky an'Andriamanitra, manao fanekeny eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny voalohany, kanefa tsy misy zavatra ataony akory aty aoriana ny amin'izay andrahana azy. Isika rehetra tsy akanavaka ange izany, isika kristiana tsy akanavaka ange izany. Firifiry tamintsika tokoa moa ry havana, no efa nanolo tena ho mpiandry, diakona, mpitarika sapana, ena dia ho mpikambana ao amin'ny sapana fotsiny azy. Firifiry no ny voady ho mpandray fanasany tompo, efa nanao voady fa hanompo an'Andriamanitra na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, na ho voky na ho nona, ka hanao ny asan'Andriamanitra isan'andro. Fa izao amin'izao fotoana anaovana ny fanekeny izay ihany no hita an'Andriamanitra, amin'izay fotoana izay ihany no tazan'Andriamanitra eny an-tanimbolony. Fa rehefa mandeha ny fotoana, mandeha ny volana, indro fa atao variana amin'ny zavatry ny tany, variana ny zavatry ny nofo, variana ny fahafinaretany ity tontolo izao ity. Adino ny asan'Andriamanitra ary dia fitadiavana tombotsoa, fitadiavam-boninahitra sisa no anaovana ny asan'Andriamanitra. Nefa tsarovo ry havana, fa dia mampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra izany ary tena mampalahelo azy mihitsy ry hava malalo amin'ny tompo. Fa raha amin'izao ora sy fotoana izao Andriamanitra no tonga hitsara ny mpanompo ny rehetra izay efa nivoady teo anatrehany, dia izao tsy anao izany. Inona anao valiko? Inona anao valinao aminy? Ry havanao, aizao izany misy anao amin'izao fotoana izao. Raha jerentsika ny lahy mahatonambaran'i Jesosy eto, dia ny jentilisa na ny mpamoretra na ny vehivavy janga ho izy. Fa ry faralahy kosa dia nataony hoe fariseo sy mpanorandalàna, izany hoe mpiatsara velatsy. Nahoana ny jentilisa mpamoretra vehivavy janga nge nandany Jesosy teo aloha tsy nanaiky ny tompo mihitsy, fa ny fariseo sy ny mpanorandalàna ange ka taranaka Abrahamy, nefa ireto jentilisa ireto indray, ireo no nakatony tenin'Andriamanitra rehefa avy eo. Ireo no nanaiky sy ninona Jesosy, ireo no nibebaka rehefa notoriana sy ny taomina
mba hibebaka. Ary zay ry havana no tokony ampieritreritra antsika fantatra. Isika izay fa zanaky ny fiangonana, tandremanao ny fiainany fariseho sy ny mpanoradalàna isika. Miainao anatin'ny fiatsaram-belantsika, malala ny fanjakan'Andriamanitra, tao amina hibebaka fa miziroziry ary dia manamartena lalandava. Fa ny vehivavy janga, mpamory hetrika angeka mibebaka ary dia nidova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa hoy ny voalaza ny soratra masina hoe, fa ny mpamory hetrika sy ny vehivavy janga no nino azy, fa ianareo kosa na dia efa nahita izany aza dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy. Tsarovy ry havana, fa efa jentilisa ange isika fa nandray an Jesosy, nino an Jesosy ary feno ny fanahy masina. Marina fampanota isika, mpanompon'ny Satana isika taloha, nefa no famindrapon'Andriamanitra dia nataony nandray an Kristy, nomeny an Jesosy. Ary mino fa ianao izay manatrika izao maraim-bavao izao, misy etaetam-panao anatinao ao. Ianao mantsy ilay lamatoa, nandao fa iny etaetam-panahy ny andeha hitory ny fitiavan'i Jesosy ankehitriny. Tsy maninona re izay lasanao any, tsy maninona izay rehetra lazain'ny olona momba anao fahiny, fa izao ianao ilalazain'i Jesosy mpamory hetra, ianao ilalazain'i Jesosy mpijangajanga fahiny, ianao ilay efa mialoha ny rehetra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Azoto anenao hitory ny fitiavan'i Jesosy eran'izao tontolo izao, ka hitenenan'i Jesosy indro izao momba anao ambara-pahatonga fataperan'izao tontolo izao. Tsarovy anefa ry hava malala amin'ny tompo, fa rehefa tena dinihana tsara izy roalahy ireo dia samy diso, satria samy nampifilafila an Jesosy. Ny soratra masina nefa dia milaza mazava tsara amintsika hoe, aoka ny fanaikinareo hoeny ary ny fandavanareo ho tsy fandrao hiara-ny fitsarahana ianareo. Afaketra efatrano sisa ry havana dia ankalaza ny Pentekosta isika. Aoka rehetra ho fahatserovana ny latsan'ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly fotsiny izany andro izany. Tsy ho fankalazana datin'andro ihany koa, fa kosa mba ho tena fotoana angatatsika amin'ny fanahy masina amino antsika, ary dia ho fantatsika amin'izany ny fahafenona izany ao anatintsika ny hoe inona no ilaitsika ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Mila ny fanahy masina isika ry havana mba ahaizantsika manaiky hatrany izay hiay any raha ny tompo ampanoviny atsika eto amin'izao tontolo izao. Mila ny fanahy masina isika ry havana mba hitoerantsika eo amin'ny finoana sy fanaranan'i Jesosy lalandava. Ary mila ny fanahy masina isika mba ahaizantsika mitahiry ny solika masina hitsenantsika ny zanak'olona rehefa tonga eny amin'ny rahona, na dia amamaton'alina ara ny fotoanany. Mahereza ry havana, raiso amponona trano ny fanahy masina izay omeny tompo anao sy ny ankonanao amin'ny fotoana efa voatendriny, fa ny anjarantsika andao re anao ny asany rehefa tena feno ny fanahy masina. Tahaka an'ilay lamatoa raisy ny fanahy masina mibebaka izy ary anatanteraka ny iraka nampanovon'ny tompo azy, ka isan'andro dia tazan'i Jesosy eny an-tany mboloboka ilay lamatoa dia izao sianao izany, ka ho anisany ilay eo ampakarina rehefa tonga ny fotoana hiverenan'ny tompo amintsika. Amen. Ivavaka tompo. Tira lazara voninahitra trandry Jesosy tomponay sy mpanjakanay, ary misaotra anao fendray no ny amin'ny afatra izay nampitondrainao anay, fa tena mampifilafila anao tokoa izay. To tena manao anao tsinitsinina tokoa, manaiky amin'ny vavanay izay,
manaiky amin'ny sainay izay fa ny ataonay ihany no ataonay, impirimpiry ianao maniraka anay, ataovy ny asako fa tsia ny asa satana mbola hitaonay tanterahanay. Impirimpiry ianao mampibebaka anay fa tsia tsy manaiky foana izay, ny efa mbo samy tsinjo ihany daholo izay menakavo hoe mba ho anisan'ilay ho apakara. Zay ngeny tena tanjona Jesosy, zay le tena eritreretinay hoe mba ho anisan'le ho atsonao hiaraka aminao rehefa tonga ny trompetra. Nefa tsy fantatray fa raha mbola miziriziry amin'ny ataonay ihany izay, tsy manaraka ny sitraponao ihany izay, tsy manao ny asanao ihany izay, ho adininy izany ary ho anisan'ilay tavela izay fa tsy ho tafakatra mihitsy. Ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay io, mangataka amin'ny fanainao masina ry izay re, meteza mindra fo aminay lalandava, meteza hitahiry anay lalandava, ampio izay amin'izao andro Pentecoste mba fenoy ny fanainao masina, lay fanay ampazoto anay anompo anao, fanay ampazoto anay anao ny asanao, indrindrindra fanay matahotra anao satria izany ny tena volom-pahendrena. Ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay io, vangio ny tokantrano tsirairay aby amin'izao atalata maraina zao, ataovy tsapo anay isanandro, fa raha vao amindra indray mandeha fototsy ny tongotray dia efa ianao no tokony ho tazanay hitantananay ka tsy handeha araka ny sitraponao izay. Mametraka ny tsirairay eo ampelantananao ary raha makivaky an'izao tontolo zao, iaona amin'izao tontolo zao tokoa ataovy taza ny olona rehetra Jesosy fa manana ny fanainao izy, ka na ny fisainany, na ny fiteny, na ny fihetsiny dia manana anao izy ary tory ny voninahitra na dia tsy teny amin'ny vavany ary izy satria fantatry olona hoe iny ao anatin'ilay Jesosy dia mangina izy. Eo na amin'izao tambolopoka tokomako izay menakavo Jesosy raha mivoaka ny tokantranonay, apio izay, io izay kolokolo izay mba hisy vokany zay rehetra ataonay ihany amin'ny fanomponanao, ka na dia fanaray amin'ny fotsiny ary no voatarika eona aminao dia fanjara prikingezabe zany hoentiny eo ampelantananao. Matoky fa na inona tanterahany tsiray aby dia anamarina foana ianao, fa na dia mbola tsy nangatakary anareo ianao dia efa omenao anay zay rehetra mahasoanay, fa na izahay na dia ratsy ary malala ny mesosoany zanakay tokoa, vao manky ave ianao. Lay Jesosy tomponay mpanjakanay, lay tena tianay nanolotra ny ainy, efa nomenao anay maimaimpona tokoa ny zavatra rehetra. Misaotra makasitraka makalaza Jesosy ary vonona zay anatanteraka ny asanao. Fa na izany na tsy zany, terizo foana ambany fahamasinanao mba ho araka ny fahamarinanao. Misaotra Jesosy malalo, makasitraka tompo, manao ndera sy ny ajara ny voninahitra. Raiso ny tsodrano zay tonona minaran Jesosy Kristy tompo, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ray, lay teneneny aminao isanandro ampo anao ny fahasoavako. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo, lay namozany eny teo amin'ny hazo fijaliana, ka mbola natoy izao anao. Ary firaisana amin'ny fanahy masina zay miasa andro aman'alina mba hampiray anao amin'ny Jesosy tompo, lay mpanjaka ny mpanjaka. Izy ny ianao namarina ny teniko, mandehana amin'izao tontolo zao, fa zaho ombanareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperany izao tontolo izao. Amarino amin'ny tsirairay aby zany Jesosy, azavelana diso aminjara zany tsirairay aby, fa ataovy matsapa mihitsy fa raha hiasa ianao tsisy masakana anao. Dia apetrako ampelantananao ny hoavina iray manontolo. Saotra Jesosy amin'ny anaranao no ankatana izany.